Vatsimpana etni pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko. Voninahitra no atolotra ianao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay. Raha mbola menao maraina vaovao indray izay. Maraina manamarina anay fa velona hatrapamonjena izay. Ary manatom-pisaoranao noho ny amin'ny fitahinao anay tamin'iny aliny. Misaotra betsaka Jesosy noho ny amin'ny fotoana izay nomenao anay indray. Izaranao ny teninao aminay. Ananaranao anay ary indrindra hitaritanao anay anatonanao bebe kokoa. Rovi-pitiavana izany ary anehoanao anay foana fa fitiavana mandrakizay tokoa ny itiavanao anay ary tena ari-po taminay ianao. Mankasitraka feno Jesosy sy makatelina re ary dia faly re mametraka ny fotoana androany mba ho fehezy ny fanahinao masina. Amasino ny fitaovana rehetra Jesosy mba ho lavirazy rehetra kasainay atao. Ary amasino ny mpanomponao ambandray izay tena tianao ambara. Fanahy izany arany efa dia mangataka ny fanahinao andidy amin'ny anaranao Jesosy Kristy velavy Nazareta ny fanahy ratsy mba tsy hanapatapaka ny connexion sy ny fifandraisana rehetra fa lavorary atsakany sy andavany. Ary fenoany hery ny fahamarinanao ny teny izay ho ambara eto. Dia amin'ny anaranao feno Jesosy no metrahanay izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Dia ampifaliana trandriavana no iarabanantsika natratra ny andro maraina vaovao indray ary hanononana hatrany ny fahasoavana fomba ampiadana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny lohahevitra efa hitantsika vao nanokatra nyity zomy ity isika dia ny amin'ny tantarany ihany no vatsy androany. Ka andeha hosokafantsika ny bokin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko voalohany 2:12 hatsahantsika hatramin'ny 7:12. Samuela voalohany toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 7:12. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrehan'i Jehovah izy dia nodiniany elo ka ny vavany. Fa ny teny anakapo ihany ka ny molony ihany no nihetsiketsika fa ny feony tsy re akory. Dia nataony ely famamo izy. Dia hoy ely taminy, mandra-paoviana no mamo ianao, esory aminao ny divainao. Dia namaly anaka nanao hoe, tsia tompoko, vehivavy malelo fanahy aho ka tsy misotro divay nataoko tsy akory, fa mamoaka ny atao boko eo anatrehan'i Jehovah aho. Aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizy vavinao, fa ny habean'ny fahoriako sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly elika nanao hoe mandehana soamatsara, ary omen'Andriamanitra ny Israely anao anie izay angatanao taminy. Ary hoy izy, aoka hitafity eo masonao ny ankizy vavinao, dia lasa nandeha rahavehivavy, ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Amen. Araka ny voalaza teo ry havana dia tantara miresaka momba ny any izy ity ana izay momba. Ny tenin'Andriamanitra izay torinantsika mazana dia mampirisika antsika hivavaka maharitra mba hananan'izay vavaka izany toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ny vavaka mantsy rehefa tena mahazo vahany eo amin'ny fiainantsika dia mahatonga antsika mifamatotra mavo kokoa amin'Andriamanitra ary mametraka antsika ho tafahorona ao aminy. Jereo angefa ao anatin'ny vavaka no miantso fanasitranany ary izay no mahatonga ny teny voalaza amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba manao hoe mifanekelika ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Ry-piainy malala, maniry koa raha mba maniry ny tenako mba ho mahery indrindra ny fiasan'ny vavaka ao izay manaraka izao vatsy maraina izao. Ety amin'izao tontolo izao tokoa mantsy ho ty tompony no ahitanareo fahoriana. Mazana nefa dia diso fiantefa rehefa mitady vahaolana ireny zava-mitranga eo amintsika ireny. Maika loatra mantsy isika mandeha mitantara tsipiria ny olantsika any amin'ny olana
ny olona izay iveritsika fa hamaha ilay fahasarotana misy eo amintsika. Ny mampalahelo anefa dia ny olona izay tsy nahavaolanao iny ihany no lasa mitantara any amin'ny hafa indray ilay fiaina izay nolazainao taminy. Ireny no lazaina hoe miankina amin'ny hazo bobo. Ary amin'izao fotoana iainonao ny vatsy izao dia samy manana ny endriky ny fahasarotana ny tsirairay. Ao ny fitondrana mangidy ataon'ny vady, ao ny azo fijaliana ampitondrain'ny zanaka, ao ihany koa nefa ny tsy fahasalamana ary dia miferonaina mijaly mihitsy kikisany aretina. Nefa ao ihany koa ny tsy mahita saman-draharaha sy ny sisa maro be. Fa ny indrindra mety ao ihany koa ny nahazo antsika tahaka nahazo any tsy nitohy-jaza nefa efa taonany maro ny fanambadiana. Ary manoloana izany rehetra izany dia tsy mijanona fotsiny amin'izao isika fa lasa mitady vonjetsieroa araka ny voalazako tery aloha, mitady eny tady toro-hevitra fotsiny ihany aza. Move tsy ilay vehivavy izay narary nandritra ny 12 taona ka nandaly ny fananany tetsy teroa. Fa androany dia mampianatra antsika eto ny tantarany ana ry havana fa ao anatin'ny ady, ao anatin'ny toe-javatra manahirana ary manoloana ny fahabangana tsapanao misy ao amin'ny fiainanao na amin'ny lafininona na lafinina, tsy mitaredretsy ihany fa lasa miantoraka manantona an'Andriamanitra. Ary izay indrindra no lesona iantsoana antsika Andriamanitra any hoe aza mitaredretra re, andeha iantoraka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa hoy mantsy voalaza eo amin'ny 12 fa raha mbola naharitra ny vavaka eo anatrehan'i Jehovah izy. Izany hoe tsy mandeha mitady vahaolana taizataiza ihany, tsy nitety trano nampiseho ny fahoriany tamin'ny ranomasy tetsy teroa, fa nisafidy mivavaka tamin'Andriamanitra izy satria fantany loatra fa Andriamanitra izay ivavahany dia Andriamanitra mpihainy vavaka. Ary fantany loatra fa Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ankehiky, Andriamanitra hiatorany an-dranomasy ity. Ilay Andriamanitra milaza hoe izay sarotra indrindra eo aminareo no eto aty amiko. Ary isika kosa izay miaino ankehitriny mba manana finoana n'Andriamanitra tahaka ny ana ve isika. Tena mino ve isika fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ity Andriamanitra ivavahantsika ity? Fa maninona ary isika rehefa misy olana tsy maintsy tsy misy izay tsy mahalala ny zavatra manodroa antsika aloha no manodidina antsika, izay vao mahafantatra Andriamanitra. Fa ihana kosa ry havana dia lasa nivavaka izy. Nivavaka izy ary nisy aza fotoana tsy nahateny intsony fa dia nimolony fotsiny sisa no mihetsiketsika. Tsy mba nolazainy ely, anika no iveriny ely fa mahamotovay izy. Izao anefa navaliny ihany, tsy atompoko, tsy mahamotovay aho fa vehivavy marairy fanahy ka mamoaka ny atao poko eto anatrehan'i Jehovah. Dia tsapany hery tamin'izay fa nisy fahabangana nitarika fahoriana ao amin'ity vehivavy ity, ary dia nisafidy ny ametraka ilay mavesatra misy eo aminy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary izay no nilazany fa ny abean'ny fahoriany sy ny alahelyny no nitenena mandraka ankehitriny teo amin'ny Jehovah Andriamanitra. Fa ny mpanao salamo aza ry havana dia nilaza fa tsy mba manao tsinitsinana marikoriko ny fahoriana ny ory Andriamanitra, ary tsy mba manafitra ny tavany izy, fa raha mitaraina ireny dia miaino tokoa izy. Ry havana, misy fahasarotana avy eo aminao ka very hevitra ary ataon'ny fahavalonao sa koa aiza izay Andriamanitra ao. Misy aretina ve mamely anao mafy dia mafy ka atao mikikiky ianao hoe atao ahoana ny hafarako ity? Miantso anao Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao afatra izao, mianara ny tahaka ny ataony ihany. Tadiditsika tsara fa miankina mivavaka nataony ihany kely nataony, nitalao ny ngoaka teo anatrehan'Andriamanitra izy,
ady antsika ny variteny nomeny ely ho anazy zay ho atorano anao io. Manainga antsika ary antoraka hivavaka maro samin'Andriamanitra. Manainga anao hiankina tanteraka amin'ilay Andriamanitra ny nofo rehetra mitompo ankehitriny. Fa rehefa tena miverina mitanteraka ianao, dia tsy maintsy hanokatra ny varavaranlanitra izy ka maly ny vavaka ao, ary dia hiteny ianao amin'izay fotoana izay indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidy nanjo ahy. Amen. Hivavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra be fitiavana sy be famindrapo, izy aminay izay miaino etoana tokoa moa, toa milaza fa mandeha amin'ny lalana volamena sady izay ka tsy misy faingopaingotra amin'ny fiainanay. Ady izany no toa anatononay ianao, fa hitanao miariary ny tsirairay aby, fa misy zavatra manahira. Tsy mitovy ny anjaranay fa samy manana izay zioga izay hoentinay izay. Mazana nefa dia hitanao miariary tokoa hoe fa misaringotra etsy sy eroa izay, mitady vonjy etsy sy eroa izay, fa ny hafarany tsy maintsy eo aminao ihany. Fantatray tsara nefany, fa raha eo aminao ny hitondrana izay sarotra indrindra, dia namarina anao ny teny hoe izao no Andriamanitra ny nofo rehetra, mo misy zava-mahagaga azy tsy haiko ve. Ankehitriny ary raha misy manantona anao eo amin'ny karazana olana, amin'ny karazana fahasairanana, amin'ny karazana fahasarotana ny ainanay tsirairay avy, hamarin'i Jesosy ny teninao fa izay tsy hain'ny olombelona hainao e. Ka raha mandeha mitoraka eo aminao izy, miantso anao izy tahaka nay ihany, anio koa Jesosy ny teniny hoe anio no tonga aminao ny fiadanana, ka nihonao ny hery ny fahasoavana. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny afatao, misaotra ny fampahirezana atolotra ao anay, fa aza tao fotsiny izay Jesosy ionona fotsiny amin'ny androany ka hivavaka aminao, fa mandra-pialana ety, dia indro avaozinay foana fanoloran-tenanay hanompo anao. Ka io ny tontolo androm-piainana tsirairay aby ary androany, ataovy mahita anao re Jesosy, ataovy mahita ny herinao re Jesosy, ka namarinanao ny teninao fa ho tahinao izy raha mivoaka, ary ho tahinao izy raha mipiditra. Ka ty tonony aminazy ty nitsotra masonao ka hitenenanao hoe hitahy ianao ny Tompo, ka ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao, tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany koa. Mandehana fa zaho momba anao mandrakariva ambara-pahatonga fataperana izao tontolo izao. Atolotra ianao kosantera sy ny atsara ny finahitra Jesosy mahalalo. Sotra Tompo. Aleluia.